dia misy fiainana, misy fandresena, misy fagagana. Raha esikoeto zany androany ampitoneny ny mpanomponao mba nyresanay fahasoavana sy fitahina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka maso toerana vetivety ianao a. Alleluia. Faly miarabantsika rehetra tonga soa amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao arivariva zao. Arivariva ny fitahina, arivariva zay anokafan'i Jesosy lanana andray ny fiainanao a. Tsy taky ny arivariva rehetrarehetra ty androany ty, fa arivariva manginy Jesosy ianao manokana. Arivariva zay andresenao satria naniraka mpanompony eto amintsika izy androany mba sy fitiatanana mafy an Jesosy. Amen. Sady tena ny olanakinao andray zavatra rehetratsika androany. Alleluia. Tonga eto amintsika androany a paster Toto sy ireo ekipa miaradia aminy a mba sy tsika tiatarana mafy aresantsika azy reo. Mamangy atsika zareo a mba sy atsika zareo mba hitsangana. Eo moa paster Toto a eo mpiara-miasa aminazy eo a tonga eto zareo androany zanany afan'Andriamanitra amintsika tizoro. Tsara mpafantarana anao fa lela arahany mpamantarana eo ary arahana fagagana mananjavatra zay napetraky ny tompo ao anatiny a hozarainy amintsika tizoro androany. Zay moa le niaraka tany Congo, niaraka mba nandray fahasoavana tany, niaraka sahirana kely tany, niaraka nandresy be avy tany. Dia tonga eto ndray izy androany hitondra sy telo somafalo anao a raitsika mitiafatana sorakoraka anosa paster anosa fatany azantsara tiatananao fa tsaka tsy andray azy a aiza le morakoraka mafonto. Mbola afaka miteka mafy am'le mpanjakatsika venao. Azo hoe alleluia. Sotran'ny tompo fa tonga dia lasa izy ty. Vonina venao. Alleluia. Tonga soa ianao tamin'ny zona Freisan Airlines. Attention ceinture anao fa lanitra ny tanjona. Ity zotry ty tsy mijanona raha tsy amin-danitra. Ity zotry araiky ty tsy mampidina mpandehanana. Hoazy efa mba nandeha fiaramanidina zavatra tsy misy mandeha fiaramanidina dia le ohatra nataon'ny bus hoe misy miala. Accident matsiravo na reny ambony eny ianao miteny hoe misy miala. Zany anambarako androany fa itsika zay miona aminay ito iona any an-danitra andray androany. Ahita satroboninahitra ao any an-danitra andray androany. Niaraka tany tokoa zay ary efa tonga dia lasa moa izy ty dia efa manonona fanambarana fa tsisy pinina dia ray aza ho raraka ato amin'ny tiraka ity. Za mahita fa sidina mety aminao ty sidina reky. Tsara noho ny hafa kory fa mety aminao. Ary azo antoka izy ty apôtre David fa tsy ho lany kérosène mandrakizay, tsy ho lany solika mandrakizay ty sidina ity. Ampitondranao any amin'ny anjara voatendrinao. Tafatanana mafy voninahitra vonina venao. Voalohany dia mandeha voninahitra an'Andriamanitra raha izanaka fany masina. Misaotra ny tompony amin'ny fitondrany any manokana eto ampanetretena paster Toto manavaka manana vao fiangonana fiainam-baovao amin'i Kristy Antananarivo. Miaraba manokana amin'ny apôtre David Rakoto mandrasana amin'ny vady mpanetretena tompoko. Misaotra indrindra, misaotra indrindra ray aman-dreny zoky na mesehatra anay ahafahanay hitondra ny fahasoavan'ny tompo aminao eto. Tsy lehibe noho ianao akory fa nomena fitenenana dia hiteny. Tsy tsara noho ny hafa akory fa zay mba nanasoavan'ny tompo aminay dia mba zarainay aminao. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra manko tsy takany amin'izao tontolo izao. Ny any amin'izao tontolo izao zay nahita irika dia manafina. Marina sa tsy marina zany? Ozy ny fomba fitenin'ireo mpanao business zay nahita lavaka dia manafina sao dia hitany sasany. Fa amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay nahita dia manambara. Halleluia. Ozy le vehivavy Samaritana ao amin'ny jaona toko faefatra andao daholo ary ampatsakana ary amin'ny zona Fraisanarivo misy lalàna anatamiko tao zay manambara ny zavatra rehetra tao. Zany petsen'olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe inona zava-tsoa azonao nanga zarao amin'ny namanao mba ahafahan'Andriamanitra mamory sy manambina azy. Etsika amin'ny fiainanao indray Andriamanitra. Misaotra ny tompo mba ahafahako mijoro eto androany. Fantatro fa tsy ny olona rehetra na mpitory teny rehetra mijoro eto fa zay ao anatin'ny calendrier ny tompo ihany.
zay mba nomena zay fahasoavan'izay makasitraka trany apôtre David. Thank you so much. Alléluia. Nalokatra varavarana izy amina ray ara-pananareo azy. Ny tena ray dia zao mikatsaka amin'ny fomba rehetrarehetra andresen'ny zanany. Afaly amin'ny tena aminareo manana ray ara-panatsaritsika eto. Fiavatananao an'Andriamanitra. Alléluia. Tena ray dia zao miady mafy mba ahafahany zanany mandeha lavitra noho izy. Ny tena ray dia zao disponible amin'ny fotoana rehetra ho amin'ny zanany. Na tsy nanaraka anareo teto aho tamin'ny teny zay dia nanaraka ihany taminatin'izay 120 andro bavaka zay, satria niaraka nanomboka moatsika dia niaraka amarantsika amin'ny lahado avy zao, ary mbola sitrapony tonga dia eto ny tian'Andriamanitra mba hamarananay izy amin'ny vavaka sivavikaina izany. Pasika ny fiainanao Andriamanitra, niafakaranao fa mba nirahanao anao zay ao anatin'izao 3 andro zao. Tsy voatery hoe za mitory teny aminao eto, fa ny azoko antoka hatramin'izay mba fiangonana mba nandrainay. Ary rehefa andeha zay dia zavatra ho apetraky ny tompo, hatranga ny tompo amin'ny fiainanao. Ataovy amenina mafy zay mino amin'izay. Ny zavatra mompikitranga amin'izay eto, fa ny tena azoko antoka hoe maro io zao famarana an'izao, fa rehefa hiala eto zay ninina telo votsitra tito tao anatin'ny 21 jours zay nampitondrain'Andriamanitra ny mpaminany, ny pasteur, ny bisop, tonoka ao anaran'i Jesosy, teboka amin'ny teboka, tsisy raraka tany amin'ny fiainana. Tsisy raraka tany amin'izay manao ary na nitsinonao aza dia hitsany, na nitsinonao aza hitsany, satria tonga eto amin'ny toerana tsy misy safidy tsony ianao, fa tsy maintsy hokasihan'Andriamanitra eo anaty fiainanao. Mino azany ve ianao? Halleluia. Ira momba mifany masantsika dia androso avy hatrany hoe avy mamelo faheto ianao. Avy mamelo tanteraka fahetana, tsy ho feno zavatra afa-tsy hianao, mitondray fiainana. Izay fanomanao hikasiana fiainana anagaran'olona ara-panahy. Ity re fotoana izay tokana kanefa hamaritra ho avy mamiratra ny fiainana. Tompo tsy nialava ny fotoana hitenenanao ny any afonina, fa ny fonjana, ny valeur, ny hery, ny alova, ny fiainanay mandrakizay. Ity tompo le fotoana fo izy, tahaka ny eonan'ny Mosesy tamin'ny Romainy rehetra avy izay nanova tanteraka ny antsara voatendry ny rehetra. Fa ny masinao izay tonga eto amin'ity tendrombohitra masiny ity androany tsy mitovy amin'ny teolotsy ny fiainana. Ninina akoavam-be matory any anaty ny fo manomboka androany, mivelatra ny antso,
Kosa fisafidianana masina tsara hafa. Azy nitsanga tany amin'ny lasany. Tsy azo arina ny amin'ny hoavy manilatry. Na izay manandriketo, na izay ireo manaraka amin'izao hirako izao tompo, any amin'ny tany mazoka tsenaserana. Saotra fandamasoana. Eniko ny sao, eniko mikasika ao. Atao izay tianao atao. Ampiteneny ny vavam-panomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazanao fia amen. Androany hariva zay mangetaheta dia ho afa-po. Zay mangetaheta dia ho afa-po. Dia kitika ny etahetanao amen. Halleluia. Androany hariva zay inonao dia hitsanga. Hitako amin'ny baiboly ry havako tsisy formule zany ao hoe mosoara manasitrana na akanjo manasitrana fa io ndray finetahetanao mamaritra azy. Ozy le vehivavy ankiray na dia ny akanjo ihany azy no voakasiko dia ninona ny baiboly tsy miteny mihitsy hoe manasitrana ny akanjon'i Jesosy. Lasa fampianarana hafa ny fampianarana raha izay. Ary mino fa Jesosy nanana mpanasa lamba. Mino zany ianao tsy voatery ho sitrana le mpanasa lamba fa no le vehivavy nanana etaeta na tsy manam-potoana ho ary Jesosy io na ny akanjo ny androany voakasiko dia iova ny fiainako. Mametra etaeta androany fa iterivy ty tsy hiverina tsony fa ny zavatra hitranga androany hariva afaka maritra ny 20 taona no avy, afaka maritra ny 70 taona no avy. Iteaka mafy an'Andriamanitra sena afaka masiterana ny fiangonana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Raha rehetra antsika izay ambara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara amin'ny Jaona 4:1. Vonona indray telo anaovy ianao. Halleluia. Iresaka aminao vetivety androanao fitarian'ny fanemasina ny amin'ny dinganao amin'ny fahombiazana, dinganao amin'ny fahavokarana. Ny olona rehetrarehetra amin'ny fiainana samy tia hamomby daholo. Marina sa tsy marina? Ny olona rehetra amin'ny fiainana samy tia havokatra daholo, na ny mivavaka na tsy mivavaka, na ny olona ao amin'ny tompo na ny olona tsy ao amin'ny tompo. Fa ny rahan'Andriamanitra eto mba hanoro aminao androany ny amin'ilay tsy hoe dingana ho amin'ny fahombiazana. Amin'ny teny anglisy izy ezaka izara teny anglisy satria tsy hoe mahainoninona fa mba misy zavatra kely azokazoko any amin'ny teny iny. Iresaka aminao na tsy hoe process. Tena kaikany hoe process. Alleluia. Iresaka aminao androany fa tsy ireo fanaitainana rehetrarehetra amin'ny fiainanao akory dia apotika anao. Tsy ireo fangirifirina lalovanao akory dia aravanao. Fa misy an'ireo fanaitainana lalovanao androany tena neken'Andriamanitra mihitsy ho lalovanao. Tsy miresaka androany hariva ny amin'ireo fanaitainana vokatry ny fahadarantsika taloha satria efa lasa ny zavatra taloha, efa olombavao ianao. Kanefa na olombavao aza atsika na efa nanompo ny tompo aza atsika, efa nanaraka fampianarana ianao tato amin'izao hirako izao dia nendray mbola misy trangan-javatra mamparaza. Iza mba natsapan'izany afaka manangatana. Izany ianao mbola mandalo zavatra tena mangifiry, ianao manompo a. Dia indraindray ianao sasatra ny mandroaka devoly, roanao ilay devoly, kanefa ilay izy indraindray tsy devoly fa process. Inona hoe? Dika le process dia izao dingana, atana tohatry izay eken'Andriamanitra mihitsiny ampiakarana anao tsikelikely mba hatonga anao rehefa tonga any amin'ny toerana avy ianao dia tsy enjera mandrakizay. Mba hatonga anao rehefa tonga amin'ny fotoana ampiasan'Andriamanitra anao ianao dia tsy avinavina mandrakizay. Za mahita fa ny olona voavolavola amin'ny fiainana riavako dia olona mahay miaraka amin'ny sarangany olona rehetra. Ny olona mivolavolain'Andriamanitra tamin'ny fiainana riavako na misangatra sy ampiasain'Andriamanitra manao ahoana azy dia manana toe-po maneritery tahaka an'i Jesositsika. Satria fatara fa Jesositsika niala tany amin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia tany amin'ny tranon'omby avy hatrany no nateraka. Izany ilay tsy hoe process. Ny process dia dingana na tsy mety aminao azy dia avelan'Andriamanitra izoranao mba hatsara ny rapitsonao. Dia hiteny aminao a izay mitranga tany amin'ny lasanao mitranga fa ny apitsonao ho tsara lavitra. Ary misy olona ao aorianan'ny ty fitaomba avaka androany hariva ity, ao aorianan'ny fanentainanao dia ho tonga ny vokatra. Aza dia hiteny aminao dia plus le manaitaina ny trangany zavatra lalovanao ino zao parole prophétique zao ho avy izay ny fampiarana vady, ho avy izay ny fampiarana ministère, ho avy izay ny fivelaran'ny antsonao. Amen.
manambady tokana ary izy rery ihany mananjanaka efatra ary efa bevoka ny vadiko zao natseto ary izy mety manaraka izy ao amin'ny Facebook ao iresaka momba azy ihany satria zavatra ho resako amina hoe tsy resaka teoria amen zay koa tompon'Andriamanitra afaka mampianatra anao zavatra lalina be fa nanirana eto androany dia araka ny ambarany Jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany manao hoe hatramin'ny voalohany ozy ny apôstôly Jaona dia izay hitany masonay izay ren'ny sofonay izay nitsapany tananay dia namiteny vavolombelona no hozarainay ny afatra hozaraiko aminao 30 minitra androany arivo dia zavatra nanasoavan'ny tompo anahy zavatra hitako tena prouvé zany amay zavatra mbola mampanontany tenanao hoe raha izaran'ity zavatra ity ao amin'ny zona firaisana andaitra sa tsy andaitra raha nandaitra tamiko dia mandaitra aminao raha maniasa taminay ty fitsikikara-panahy dia hiasa aminao iresakitsika ny amin'ny hoe process for a success dia fahombiazana nizaniza miandrandra success na fahombiazana dia mila manaraka process za dia olona kimaimaika zay taloha tamin'ny fiainana fa hatramin'ny anaoko tamin'ny tompo dia lasa olona mana-paharetana avy olona maimaika zay amin'ny fiainana izay première dia efa nanala-baka tsy nahandro terminal fa avy eo rehefa afaka baka dia ozy ny tompo misy taranja tsy hainao tao satria nidinganonao da nandrainao verina maninona mianatra ny taranja iny mampianatra Andriamanitra jerentsika filazantsara ny Jaona toko fahenina amby folo andininy fa roapolo ho Jesosy Kristy mantsy ampianana lazaiko aminareo marina dia marina tokoa hitomany sisony anareo fa zao tontolo izao kosa hifaly ary anareo alahelo nefa ny alahelonareo toy izy oto fifalina manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany fa rehefa velon-jaza izy rehefa maninona aminy rehefa velon-jaza izy tsy miteny hoe raha velon-jaza izy samy hafa dikany hoe rehefa sy hoe raha eto Jesosy tsy miteny hoe raha dikan-dramako amin'ny teny français hoe si condition zany hoe na mety ho velona le zaza na mety tsy velona fa hoe rehefa tsy maintsy fa fotoana nandrasana ny fiainanao tsy ohatro foana fa fotoana nandrasana eny la hitiraka diavinay androany ty azy fotoana ihany koa ny andrasana dia zavatra hafa ndray mitsany heritaona ohatro zao ihany ny amainanao tsy nitsampokalisaona zany halleluia ao tsara venao ataovy amin'ny vitamina mihitsy aloha ny amainanao androany halleluia ny rehefa dia manambara filazam-potoana tsy ndray andro dia afaka nitory teny taminao eto androantsika voaniona fa talohana tongavako teto efa nivolavolay tompo mafy tany ambadika tany dia zay vao letinetso teneny hoe halleluia halleluia ho Jesosy rehefa velon-jaza izy dia tsy tsarony itsony lay fahoriny na lay fanaitainany no ny fifaliany fa misy zaza nateraka ho amboniny miresaka Jesosy eto ny amin'ilay fanaitainany vehivavy alohan'ny iterahana miresaka Jesosy eto ny amin'ireo dingam-piainana lalovany vehivavy fony izy mitondra voka teteny aminao a tsy ndray alina mitsaka ny zaza dia teraka raha-pitsomaray misy sa tsy misy zany tsy zaza ny anarany zany fa fafa ny zaza izy mibe voka ny ray alina ny vehivavy dia ny apitso teraka fa mba hahatonga ny vehivavy ray afaka hiteraka olona ara-dalàna dia tsy maintsy misy dingana 4 volana 6 volana ka na tianiza na tsy tianizy raha te hitaiza zanaka dia manaiky process satria miandrandra success teneny hoe alleluia manomboka itsika anao androany fa ambadiky ny fanaitainanao io dia teraka le zaza ambadiky ny voatra ny zavatra mampangifiry anao io misy programan'Andriamanitra tsy takatrisy ary ny raha neto amin'ny zona firaisana androany ho taka ny sazamy mara-panahy anomboka iposenao posiny halleluia tsy zava-baovao be no entiko eto androany
satria zay zavatra efa napetraka ny tompo tao anatinao no asaina tosika androany mba hivoaka sapatana ra nofofo ao anatinao androany nitondrako faminaniny dia ho realiseako fa hiteny aminao androany driava misy aminareo manarika nyty fotoanty ny fanaro fa mezaka mihitsy ny tontolo manodidina anao zao mampangifiranao tsy mila miady aman'olona ianao tsy mila famaly amin'ny mpiara-miasa tsy mila mangedoty sam patron fa taro ny tenin'Andriamanitra matoa zany za hitsakitsahan'olona ohatr' zao ho avy mivaribava matoa zany le mafotra zao fanetaina zanak'Israely efa pita ho any an-tanotanàna tsony halleloia zany tenanao Exodus toko fahaefatra sy fahadimy araka ny nandrenesan'ny Farao ny fangatahana sy ny demonda nataon'ny Mose sy Aron dia hoy ny baiboly vao maina paoriny mafy ny zanak'Israely izy sy nalala fa ny tontolo ara-panahy arakaraka ny mafy ny fangifiriny zanak'Andriamanitra dia akaiko teraka zay mivaribavaka halleloia za dia tena aminao isoran'ny tompo reo olona manala baraka anao sy manala baraka anao fa hoe nanosika anao hoanematsavaka misy olona mihitsy ny andray fa alina loatra ianao amin'ny toerana anankiray dia aniran'Andriamanitra olondoza be ianao dia avy eo anao kaitra mahianao avy ianao halleloia revanavako olona masika be niran'Andriamanitra anaitra anao mba hatonga anao tsy hanofatrano le totamatavy misy aminareo manofatrano andraran'olona rano avy nanasana vilia avy any amin'ny plafond avany dia anao varina miady aman'olona tsy takatrao fa atao mihitsy zay mampangifiry anao ahafahanao miteraka le trano vo namainanao fantsatsaanatinao any misy zavatra any fa zao arakaraka ny mampangifiry anao nandray iny le process dia zao mivoaka ny varombava nahita fangifirina tamin'ity fampony fa tsy fangifirina diabolika fa tena dingana namolavana ny tompo aza le miteny na dia ho asandratra ny tompo manahoana raha mba isy mpanompon'Andriamanitra tsy avinavina mandrakizay hoy ako Jesosy mbo tafiditra ao anatiny ay mafy loatra le diaviko mahianao avy ianao mafy loatra akalaza fa folo taona ny fiangonana misy anay fa folo taona nahitano zavatra mangifiry ary amin'ny fotoana hitsangary le mangifiry dia voly any roany marasa tsy mara zany amin'ny fotoana ianao mandalo process ny avako dia mbola tsy fantatrao mihitsy no avinao ohatra ny eritreretinao zany hoe navela mirehetra ohatra hoe zany hoe nidelesena ohatra hoe zany hoe za tsy manana témoignage mihitsy ho avy ny témoignage raha ray mpianakaviana ianao manambady rehefa kakerin-jaza iny vadinao mirediredy izy manasa tsy mara za rehefa tena kakerin-jaza ny vehivavy ka no teraka redirety le zao tsy teraka tsony fa za miteny aminao raha vozy le zaza hoe oe olona mitsekiseky venetana adino le redirety le redirety anao tamin'ny fanetainana io adinonao tsy ela io adinonao tsy ela io adinonao tsy ela io misy tantara vavao hipotra ny fiaina zany inona ny fampianarana androany maneke process azanaiky tsaroko tsara telo taona lasa nidina tatia tamatavy zay telo mianaka mbola kely ny zanako tamin'izay niona tamin'ny mamy zay na mama Germain nandray anay izy nametra tanana mba nandraisako fahasoavana lehibe na faminany iny tadidiko foa nanoteniny ho lehibe anareo fahazamaiky dia ho azaraiko aminao ihany koa ho lehibe anao fahazamaiky ary ao miatana tohatra follow the process. One day you will see your success. Around. Amen. Hallelujah. Raha hita fa raha aminao fomba nengay ny famponay raha vao nanomboka ny famponay tao Antananarivo dia ohatrany hoe nafinaritra be zany satria misy mpanambola anankiray zay tonga dia niara-miasa taminay dia izy koa mafana fo be toy izy pasteur to satria izy nanatrika ny fanosorana amin'ny pasteur tatia za moa sady nosorana pasteur tany Afrique du Sud dia tonga tatia ta Madagasikara dia nosorana dia izy kay nanatrika tamin'atolona tao dia izy zany mahita fa manan-javatra olo mila toana dia izy nanambola satria entrepreneur izy tamin'izany toy izy da ho atsangana ny fiangonana
ka ny tena moa rehefa mbola tsy mandalo process taitaitra e maninona hoe taitaitra nahitanao zany fa mbola tsy nandalo zavatra ny olona kiray dia taitra raha vao misy ronono mandroatra dia tampoka teo nega tokoa le asan'Andriamanitra tonga dia misy olona telopolo tonga dia vidy solo complet ohatrao voanomboka fiangonana tonga dia solo complet aza malaky koa manao amina jasana izy enoy alleluia ary nafinaritra oatra mieritreritra ianao hoe tonga dia miainga izany farina fiaramanidina izany a tsy mila mandalo piste kanefa tena marina ny hélicoptère tsy mandalo piste fa fiaramanidina andeha lavitra mila piste tevamenina mafy piste zany tsy maintsy ny lalana izolana iny mampiakatra anao ambony fa zay oatra ny tonga dia miainga dia oatra mieritreritra tonga dia lasa ty raha ty vetivety koa nisy olona tonga dia nametrano antsasakito tsy nalovola fe pasteur tojo ampiasao fotsiny io trano io dia o zay valy ohatrany lasa ty isak'erinandro vidy fitaovana vidy batery gitara-basy asa vao misokatra ray vola tsisy zavatra naory fa ozy ny tompo kalma ozy ny tompo raha nitoy zay ozy ny teny malagasy zay hoe raha nitoy ny azo nanovoravana lahatra raha tamin'izany zay no nitoy mety ho lasa lavitra fa ny olona tsy voavolavola taka ny saory taka ny itsanganany ainga ny darapoany ainga samy lasa mpanjaka Saoly sy Davida fa ny process na nydingam-piainana ny lalovany nampiavaka azy alleluia mino fa fa nizara indray mandrentsika teto zany samy lasa mpanjaka na i Saoly na izy hoe Davida itenenina aminao azy reto ny zavatra roa tsy nampitovy azy fa nyle tena faharoa no resahako voalohany aloha raha anositra ny Saoly Andriamanitra tamin'ny alala Samoely dia tsy safidin'Andriamanitra fa vokatry ny pression amin'ny zanak'Israely satria tsisy mpanjaka tao amin'ny zanak'Israely tamin'izany dia ny olona menomenina tamin'ny Samoela mpaminany hoe tsy mba mitovy amin'ny olon-drehetra ty fireneny ty tsy mba ohatra ny olon-drehetra tena akaiky hoe tsy mba ohatra ny olon-drehetra ry zanak'Ziono tandreo manomboka androany mampitovy ny fiainanao amin'ny hafa raha tsy teanao ereur amin'ny fiainana aza mba fatrapapitany iraka sy ny fiangonana misy atsika amin'ny hafa fa raha saika nandiso anay zany mety andiso anao ekeny fitondran'ny tompo anao fa ny tompo tsy manao ereur rehefa menomenina ny zanak'Israely dia misy lehilahy kiray tany Saoly ny anarana Samuela voalohany toko fasivy raisy fotsiny nao dia any an-trano ianao mamaky inona ny alany Saoly tany tokantrano tamin'izay fotoana izay very ozy izy ny boriky ny dadana olona very boriky no lasa mpanjaka raha afaka pitso ianao hoe mieritreritra hoe mba ilaminy zany raha miso androsika zao zany dia very ny 205 Peugeot 205 very tao akiriry ataontsika hoe tamatavy zany trangana izy dia andeha anao déclaration de perte any amin'ny polisy i Saoly miaraka tamin'ny zatoviny mahazo resaka ve anao amen dia izy eny andalana andeha anao déclaration de perte amin'ny 205 iny dia zao mitenin'le zatovy lahy andao ary fa ary misy mpaminany izy izy anoratsika zay misy an'le boriky kanjo ny apitson'iny izy dia misorana inona hoe panjaka tanao tsisy dingana ny lalovana tsisy zavatra mampangilifiry azy koa ry atongavany eo amin'le inona le toera isoran'ny tompo anirfiry lalovanao amen nizaniza ao anatin'ny irifiry mpanambadiny tsy fampitenany ambadika tonga eto ambotitra teny tsy fampitenany ambadika tsy fampitenany ao ambadika ny fahombiazanao aoriana mifangilifirinao io tsy ava mandatray amen zavatra mampangilifiry anao iavako ainao tsara mijery azy avy eo fa io marina sa tsy marina zay ny zavatra mampangilifiry anao vao ny akaranao tena mahasaro-piaro anao fa Saoly tsy saro-piaro tamin'ilay fitondram-panjakana satria tady 205 ny alana tany an-trano président de la république ny hafarana ary rehefa nosika azy Samoela dia tsotra tamin'ny alalany tavoangy na nisory anazy tavoangy dia zavatra natao amin'ny tanan'olona ndikan'ilay zavatra natao amin'ny tanan'olona dia zao vokatry ny sitrapo ny olona zany nametrahana azy teo amin'ny toerana
mazava manao hoe dika hoe tavoangina nysorana azy fa tamin'ny androny davida indray tandro kaliavako no ndraisany samoela tsy miova le samoela nanositra ny saoly any nanositra izy hoe davida fa mampanonany azy dia natazany izy fa tsy sitrapon'olona mipetrahany davida mampanjaka azy fa zavatra original tandroko zany tsisy mahay manao tandro original ozy sitrapon'andriamanitra ny ananganana an'ity lehilahy ty satria vovolavola davida le mahay nidanikandro tany itsara halleloia ataovy halleloia mafy davida efa niseda limana tsy bena davida efa niseda fanirikiriana isôry any tompony fanirikiriana fa zay mazaka ilikilitra mazaka savatry zay mazaka alay baraka pabe maso tsoera maminany anao a omekomaza pabe maso halleloia misy olona hoarina zao afatra arivo zao takany nanalana baraka anao teny amin'ny bazary kely omemboninaitra pabe maso halleloia ianao zay nazatra na irikirikio sa hoe tsy mahay na irikirika fa hoe tsy tsara za maminany aminao hoavy ny fotoana misy zavatra tsy milama ratsy anao tonga misy zavatra tsy milama ratsy anao tonga halleloia maminany anao ao am-pekona misy atsona hoe jefitany avako zay nazakana iriky fa nazakana sandratra zany tsy le process dingana ho amin'ny falebiaza halleloia tsy voateraka jesosy dia nitoroteny na jesosy aza ny anarany fa telopolo taona izy no faniny tany amin'ny hafany mba tonga azy hipotra telo taona fotsiny dia aomby avy ao amen maneka efa mbola volana tava amen ho amitendraikitra sy tiaka miasa atao amin'ny ziona firaisana mametena anareo ahy le fananarana anao mangiry firy mihitsy iny isorana fa ho hitanao tsirony indray androany ho hitanao tsirony indray androany zakay dia nitaizay natao anatina fampona ohatrany hoe mafy sy masika fa androany zay dia mahita fa iny fampona mangiry firy iny mitondra vokatra mahafinaritra androany asiteka mafy an'andriamanitra asiteka mafy an'andriamanitra asiteka mafy an'andriamanitra hitanao izay afa mihitsy ny fiainan'i davida satria davida nandalo inona hoe nandalo sitry nandalo fangiry firina halleloia nandalo fanetaina ho jesosy manam-paoriana ny vehivavy rehefa hiteraka satria tonga ny fotoanany fa refy teneny refy mamanino akaikinao fotoana ny andrasana amin'izany tena misy fotoana ny andrasana zay ina ny andrasana hoe asiteka mafy an'andriamanitra maro eo time izy tena derisy halleloia fotoana ny andrasana dia tsotrotsoindray ianao tsotrotsoindray ianao tavamainina mafy aotiavatra androany ty rehefa me mangiry firy anao zavatra treanao dia mino ianao isy ministera iposaka isy fandrarana ho avy ao isasan'andriamanitra isokatra tavamainina mafy erenakely le témoignage me enim-bolana nandeha ny zavatra rehetra ohatrany feny fitibahana ny fiangonana fa tonga ny tamin'ny fahenim-bolana le olona nanampy anay miara satria niandrandrainy tamin'izany fotoana zany hiarana mitondra ny fiangonana mahianao avy ianao ary rehefa niara izy tia zavatra akirety zakanao zay rehetra ny vidiny tao nalainy daholo ianao zany le zatra pitopoka le pitopoka zany ndray alahady nangina sa tsisy micro tsisy clavier so ihany fa mba napetraka le batery tsisy bafy tsisy milinina tsony mahianao avy ianao antonina akaiky anao raha ianao teo amin'ny toerana ray volana kaorinany zay ozy koa le tompotrano pasteur tojo mimako manareo fa amiray volana misy lana azy ny 2011 epita 2012 any tantara zany misy lalahy miaraka amiko hety vavolombelona zany hitenenako aminao fa nandalo zavatra mahy ianao zany le ijoro amipitipitratra zao tratran'le ndray alahady sady nahazo filazana fa amiray volana amin'ny alato le fitaovana tsisy tsony
le olona ohatrany eritreretina lasa ny mpino sasany lasa mafy sy mangidy zany ary tsy takatrao mihitsy tamin'izany hoe hoaiza tsony izy ty rehefa mandalo fangifiriny ianao tsy fantatra tsony hoe hoaiza izy ty fa ho if you want have a success raha mila succès ianao follow fantokona amolona vola le fiangonana neritreretiny olona teo hoe mandrosy be mandeha be ianao mba mitantara toy izy any toy izy any avy tany amin'ny trano luxe be mitady ay zany ario misy EPP tonga dia nakany amin'ny EPP mivavaka tamin'izany fa zao vao mahita ele izy process dinga marary a mangirifiny a ianao zatra zavatra excellent fo zao ny tompo lana manitry tena nampiasa tany amin'ny EPP ndray zay tamin'izany fotoana zany mba mitaditady zay fitaovana kapokapoka kely teo nangongonona kely teo inona koa zavatra nitranga moa zay ianao tamin'izany efa mba nahazo azo ena kely efa bolana indray ny fiangonana ndray sabotsy amin'ny ray atoandro nampiantso ana le directrice ny EPP za tsy teny hoe aiza ozy izy pasteur tojo entonareo zao de zao ro estradinareo reo mana tadidiko ro estradinareo satria ny estradinay zany amin'ny EPP mipetraka manomboka rapitso lady ianareo izy izy tsy mahazo mivavaka aiza tsony tena akaikiny hoe efa mbaraky ny any amin'ny EPP hoe mbola misy maninona ihany mbola misy mandroka ihany efa any amin'ny EPP mbola misy maninona ihany maizina tamiko ny tana mandanitra za sy le pasteur zanakara-panazy hoaizitsika rahalama fehivavy atytsika dia nenan'inona nidiny toy zany toy zany ohatra nahita Josefa le avy mitafy amin'le akanjo maro loko le nizesta kely tamin'ny rahalahiny dia nenan'inona nidina dia tany anaty lavadrano maina dia nivarotan'olona ampitsanganana iza mazaka varotra ampitsanganana zany Josefa eo amasonao ny olona no ny ady varotra ianao zany atao maheny mihitsy sofonao fa ianao tsy mananjotsony an'inona iteny tamin'izany fotoana zany tsisy soatsony zay tsisy safiditsony hoaiza tompo retony vitsy reto rapitso lady antaniony apôtre Davida fa mampitarika azy ara-panahy fatantsara zany izy firy zany rehefa ny ministera ny voatotoana mahenao avy ianao nisy firy tsy natory zay mivady eo hoaiza popopopo tatoelanao Antananarivo zany tahaka mitady vola mena ny anaty fasy hatramin'izao hoe tady strosala ny Antananarivo sato zany ny any sisa hita dia nisy olona teo akaiky ny tranonay ozy izy pasteur misy tokotany io a raha tianareo ampiasay natao fiangonana da ao ampiasay tokotany feno vovoka ary feno maloto mialatsiny fa zay misy fa tsisy safiditsony io fangifirina avelan'ny tompo mandalo aminao io dia io no mahavelan'ny tompo andalo anadio anao mamotika ny avinavana ny anatiny za am'izao etako zao tsy manana fiangonana manahoana na toerana manahoana ampandalovanao an na faran'izay tsy zaka ny afidinana na ny excellent indrindra satria efa hitako daholo alleloia alleloia na trano tsy atsongoloha azy tafiditra ny lohanay zany mahenao avy halleloia misy fotoana asaina pily olona voatonga ny akaramanjany do pasteur ao trano le trano tsy atonona loha ozy izy pasteur mba hiditsaky verina ozaka tsy hitanao ny tantara tsy hitanao za tsy te hitantara fotsiny tsy hitanao ny tany aloha fa zakanay vovoka tany anaty vovoka dia zao isan-karahady zay dia mamelatra ino izy teo mamelatra golaka dia rehefa avy ny orana satria volana juin juillet avy le erika be reny dia mitate golaka io dia ianao mpitoviteny dia misy hoe ositra ve zany tompo fa miamangatsika be misy hoe basatana baraka be aina izy misy raha nitate ataona ositra ianao zany mandeha miteny tsy fantafôrabaka ositra ve zany aina izy ositra fa feno rano le gola dia misy karaha misy ao arinanao mitoviteny mihitsy
prisement mampanantenanao misy multiplication. Misy fotoana avelan'ny tompo briseny anao ary ty faminaninao anao ny olona mitondra onction mavesatra dia zay nandalo prisement mafy. Hitanao zavatra tranga rehefa hiala etsy anomboka hita multiplication ianao mivadika atsika amin'izay fangesina ianao eo mpandalovana azy mafy tsy mahazo mitsara velatsika tena akaikina mafy oky mafy tena akaikina mafy eky aloha sady jiatsiny atsika ianao no mitory-teny ary ianao tsy afaka tenam-piny hoe mangatsika le olona faroa farana amin'ny fotoana fa toy izany amin'ny fotoana fa isorako amin'ny tompo. Amen. Nandeha ny fotoana nanokatra lalana tsikelikely ny tompo dingana manaraka ataovy amainina mafy dingana manaraka ny fiainanao zao ho an'ny dingana manaraka tsy zany am'izao tsony na fampegninao na refim-panainao na firambolanao na fonao hoana dingana manaraka kafanarivo iala mafatra amainy ana. Alleluia mamana Josepha vanarivo tsy hoena ho tonga le fotoana Josepha hoazy lefa hoany Joséphine zay manarike ao anina mitsaraizy raha fitanao zay re io ao anina io le trône de gloire ao anina io le toerana filonay ao anina io le toerana fampisamona ao anina io le toerana fanesena masaka brisement. Halleluia ao anina ny brisement mamay ny fisangatana vandezandritra. Halleluia maraparana. Amen. Roa minitra. Amen. Fafampidirana lantsika miaraka eto sitrapony tompo dia tamin'ny namana rehetra. Amen. Fa zay mba nanasoavany tompo anay anasoavana anao. Alleluia. Tamin'ny 2018 araka ny tenin'ny apôtre David teo niaraka tany a Congo zay ary tsika ty tsy lozana brisement da zareo mbaky bisop lalaina moa nampahely tany ary isoraka anazy eto fa nisy fotoana tena ohatrany bozaka eto tsy mahazatra anazy ao satria rehefa mandalo ny brisement tsy azonao ny antony ary tsy ny apitsinao rehetra tsy zay zavatra mitranga rehetra no voatery azavainy tompo aminao tadidio zay teniko zay. Amen. Za manko olona mafanafana fo be zay amin'ny fiainana ary efa tsy mifanaraka aminazy zay dia mandiny tena ary navay tadosaka hoe fa ahoana ary ty dia hitanjareo tsy miteny tsona teo amin'ny aéroport deuxième jour dia ozy izy bisop lalaina moa mampimeny grâce dada izy moa grâce dada izy ohatrany zay tahitoko ianao bisop raha manaraka zao ianao satria hitany foatra marika neky za zany mandeva fisainana be hoe fa ahoana ty tsy mbola nitsika aéroport zany eo roa dia zao fiteninay fangany aminay tsy isy carreau any aminay ila afapo an-dakozy misy carreau e diosika tompo nandoa 19 500 atory amin'ny carreau fa manina natao an-dakozy tompo natory amin'ny carreau ao aminay tsy madoa 19 000 nandoa an'izany carreau tsaroko tsara misy apôtre David satria za moa fombako rehefa mandeha avion mba ataovy any ty fombako ty a rehefa misy ale nambazara indray ataovy any anaty sakosy etomota ka ezala zany a maheno avy efa zazany le fomba ny tamatavy mafana tsy mila mitondratondra lava zay ponina Tananarivo zakazaka lava le lamba mena misy hoe tsy akitany anarany Kenya Airlines na sisy tao anaty sakosy izy roa ary nakakako roa za tsy nalala hoe iny nitsanga ao atoato anaky roa mihitsy nalefako tao rehefa hiala amin'ny aéroport zay dia misy ale ondana kely amin'ny avion reny dozy dadarizy io nakaraiso mbola mandesy be raisy ako zany hoe ny tompo efa miteny haiko mimana get ready izy brisement atoato fa miteny aminao a fa botany loha tamin'izany botany loha za zatra mireusira foana amin'ny fiaina mailavy ianao fa keny ahy tsy nakeny anahy za zatra tena marina zany za zany zay zavatra atao mireusira ary miteneko tamin'izy telo lahy za ohatry zatra am'izao mihitsy za mireusira foana amin'ny fiainana fo zao tompo tsy mireusira ianao ety fa misy dingana avy kokoa ndray hitondrakoana ekeo amen laroby alina any amin'ny aéroport matory
any aminay ve tsisy éponge, any aminay ve tsisy resort, no le seza mielanelana any amin'ny aéroport iny mitapany valaranao atsy. Ny olona rehetra tao amin'ny aéroport Kenya fa nafantatra ny efatra amby lalao hoe rendray izy efatra amby lalao, rendray voatetinay io aéroport io satria lahabe arivo ianao amin'ny fito tonga eo ianao mandany alina rapitsy maraina ianao voatetinao daholo mivarotra ranomanitra rehetrarehetra, mivarotra bonbon rehetrarehetra ohatrany hoe fa mba tsisy fiangonana azo entina tsony aty Madagasikara no atao lasa mpanao vizita na aéroport mety pasteur efatra. Prismo mafy ny avako zany. Telefôna va ity tanàna fa hoana ihany. Mahenaovy ianao, efa tsy te handeha intsony. Inona ny atao amin'ny aéroport ao? Fagaty zao. Ny arivany iny lakamisy ny eritreritry ho lasa. Tao ihany. Hitako amizay potre David ny tapify tere kaikan'ilay fitaratra be tere. Ozy ny tompo mba azarao amizay io lambanao. Ema faneo azy. Ty tsisy resaka titena tsony. Navoaka le lamba kely tanaty sakoasy nampitafina satria ana zay kely ananana zay ny fampizarana. Alleluia. Mafy ane le afako le matory amin'ny karosany io any fa le fisainanao mihitsy hoe fa ahoana ho fanotenaka hoe fanontaniana rehetra mipetraka daholo ao anaty prisement. Samia mame fanontaniana anga anao français comment inona fantatrao où combien, dans quelle manière, pourquoi, rehefa fanontaniana manina daholo mipetraka daholo fa tentenanao tsisy mivaky daholo. Satria tsy eno eo Andriamanitra mamaly azy fa ozy izy rehefa velonjaza izy rehefa ho avy ny valim-bavaka eo anao vao miteny wa amen halleluia. Ianao tsy eny ianao avy nisofrir io itenana wa akaizao natiny halleluia halleluia. Misotro antontsika zao a fa mba asainy tompo manao trano fiangonana ary misaotra ny apôtre David nisotrano le bebe kely noho izao raha nijanona tary amin'ilay tranon'olona nomena fotsiny dia tsy nahanan'izay trano zao. Azonao ve le programman'Andriamanitra raha navela ny tompo tamin'ilay fitaovana nividin'ny olona dia sady tsy nana trano ny fiangonana ny tsy nanana mba fitaovana ho azy fa navela ny tompo mihitsy ny ianao nandala an'ilay process mangirifiry na hirikiriky nirofona ny entanao niroahana vetivety teo ianao mba hahafanao manana ny ianao. Tsy diso amin'ny fitondrana anao Andriamanitra. Androany mitodika aminao ny avatra inona ny zavatra mangirifiry lalovanao androany tsy mandrakizay tsy mandrakizay. Mbola misy le tsy hoe rehefa tompoko misy hoe rehefa hitrano zay fotoana izay ekeo ny fitondrany tompo ekeo le dingany fa ho tratranao le fahombiazana ho tratranao fahombiazana. Raha olona manana antso ekeo zay famolavilananao ato fa ho lasa lehilahy lehibe sy vehivavin'Andriamanitra. Halleluia halleluia. Riavako tsy azo hoanina ny voankazo raha mbola manta makararikely. Mahenaho ve ianao manekely volavolaina mananandreo rahanareo a volavolaina mantany rovina ihany zay vao andeha ozako zaranareo za mbola eo dada amen. Ekely fotoananao amen na ve angaso ny fotoananao fa ny fotoanany tomponao tsara indrindra. Tova menina mafy sy hoe na marobe aminareo ho tafavoaka amin'le dingana vaovao. Ny zavatra mafy atrehanao androany io dia sinina io dia famatarana io hitra vampona vavavana hitra vampona vavavana. Rehefa makany amin'ny sasofamy mavehivavy akiray dia ozy dokotera ahoa dia efa marary be kary mbola tsy marary dia ozy izy azo entina ty aloha fa rehefa ozy ianao efa tena marary dia ozy le dokotera hoeto aty amin'izay fa fotoanany ianao zay efa tena matsapa fa me marary ny zavatra ataonao me marary ny fanofanao trano me marary ny fandoavanao karaha mampiasa me marary ny zavatra rehetra ho avy ny dingana vavao isakena ho avy ny dingana vavao ho avy ny dingana vavao maina mafy mafana be ao am-piangonanahy tena ohatrany tsy mahazoaina mihitsy ately be dia olona be ho avy le teza lavitra. Ifinao ianao tsy miaro fa ianao mijanona ianao mitohy ataova mainina mafy ataova mainina mafy mamontsika teny amin'ny anaran'i Jesosy aho ho teraka ny valim-bavaka
Ivadika fifaliana tsy ela miala ianao. Ireo nanisaka alohanao ahita ny fisaratana. Ary aorian'ny fanitsahan'olona alohanao. Aorian'ny fanasiana hita mavesatra ny valahanao. Amoakanao ho amin'ny fitahiana manifesta. Faly amin'ny tena aminao amin'izao fotoana izao. Fa taoriana izay tany akeny ahy iny tena tsy haiko mitantara aminao fa soavana nanasoavana foana. Alleluia. Tsy te izaho, tsy te hiteny zaho ho antompo fotsiny voninahitra. Tsy te hiteny fagagana sifra fa ny olona zao tsy azo atao maheno sifra. Fa endreny fa tao anatin'ny confinement reny. Amen. Mandeha foana le trano. Alleluia. Hatramin'izao mandeha le trano. Alleluia. Ary le trano mandeha misaotra ny tompo. Fa vetivety koa fiangonana natsangana radio. Rehefa makany Antananarivo zao anao dia mihaino 97 FM dia mba radio antsika mianakaviny ao. Ateva mainina mafy. Zay mazaka totona ambany, mazaka sambatra ambony. Ianao zany olona izany. Ianao zany olona izany. Ianao zany olona izany. Alleluia. Zay nataony tompo tamin'ny fiainanay rehefa avotsitra ny ositra, tsy ositra avotsitra zany ka memeny. Ny ositra avotsitra rehetra doublé quadruplé. Ny ositra rehefa avotsitra tsy maintsy avoroaina. Ny ositra rehefa avotsitra tsy maintsy avoloaina. Toma aminay ava. Ninona zavatra mitsanga mampangifiry aminao fotoana isaratanao zao. Tsangana amin'ny toerana misy anao. Androany posena valindava koa ivoaka amin'izay. Posena ny antsonao réalité amin'izay. Mitondra amin'izay nofinofinao. Io zavatra mangifiry io. Io olona manisaka alohanao. Misy fotoana ry avako. Vola kely 5,000 Israely analan'olona barakanao. Misy tsy misy zany? Ohatrinona hoe? Mba tsy tenenako ambany noho izay. Tsy tenenako ambany noho izay. Halleluia. Misy fotoana akanjo efa mifanarahana zao mihitsy fa mba hindraminao. Fa ena mason'olona mihitsy ozy ny sasany. Esolo le vesta. Le vesta. Le vesta. Rehefa tratran'izany dia enoy fa dingan'izay mba hananako ny ahy. Tsy ny dingana rehetra nanovanao napotika anao. Fa misy amin'ireny hanamboarana anao, hanadiovana anao, hananganana anao. Ary rehefa hitsangana ety ianao, tsy olona manana varifaty mandrakizay, tsy olona maloto fo mandrakizay, tsy olona miavimavina mandrakizay. Misy amin'ireo reny tsy hoe la amen. Efa misangatra ianao io fa mbola ho lasa désir l'orinasy ianao. Fa ho lasa désir l'orinasy ianao fa mbola manam-potoana ianao andraisana amin'ny pasteur. Mbola manam-potoana ianao mbola resahana aminay satria voavolavola ianao. Toramainina mafy. Mivavaka ninona fangilifirina lalovanao, ninona dingana lalovanao. Hitondranao ny zaho amin'ny famasina, hitondranao amin'ny fahavokarana, hitondranao zany atonganao voamay tia mamory. Salato ny tananao Jehova ray. Ninona dingana lalovana izao fiangonana zao. Ambaraka androany fa tsy voaterapotika ary tsy apotika mihitsy. Sady tsy arava, tsy afa-baraka mandrakizay, tsy ampitokana mandrakizay. Satria ny olona mitsorako teny eto dia olona tsy horava fiainana mandrakizay, tsy verimbarana mandrakizay, tsy verimahatra mandrakizay, tsy verimantofa mandrakizay, tsy verimandopa mandrakizay. Zay mba hanasoavanao anay tompo, hanasoavanao amin'ny olonao. Ninona brisement tompo na famolavolana mangidy, famolavolana manarary diaviny olonao. Avadio fifaliana fanemasina, avadio fifaliana Jesosy. Fa tao aoriana ny fangirifirina tao Kalvari dia mipetraka eo amin'ilay seza fiandrarana mandrakizay ianao. Aoriana fangirifiriny olonao androany tompo, misy fisandrantana ngeza dia apotsana anarana Jesosy. Raisany amin'izao fotoana izao, raisany amin'izao fotoana izao. Hoteraka amin'ny valim-bavaka ao, hoteraka amin'ny valim-bavaka ao, hoteraka amin'izay projet anao. Ratsapetana fataterana projet anao, ratsapetana fataterana projet anao. Manomboka tsy mijanona mpanonofy anao Joseph. Ho réalité amin'izay nofinofinao, ho réalité amin'izay nofinofinao. I speak it in the name of Jesus. Tomoko amin'anaran'i Jesosy zany. Renofinofinao rehetra fa izay olona mampirediredy anao. Mason'ireny olona ireny hita fisina, fanamina, ianao mihina. Ianao mirediredy zaho any ampitan-dranomasina, raisa onction internationale zany, raisa lustre internationale zany. Rabakotala
raisy zany androany arivo raisy zany androany arivo retretin'olona rediredinao rehetra hitany fa 2021 réalité am'izay ny raisy We've raised reference. We survive palpable. We just survive palpable. You will feel no na tumazan. You will feel no na ptera kanzan. You will feel no na tunalezasa hotel kanzan. Raisa mnara Jesus Christi. Raisa mnara Jesus Christi. Lazama mafia amlahi. Tia kama fatunsi. Azuli udah kawan. Semesta kira kamu selesai panutan yang lagi. Sesuatu bangsa kamala, nutupi bangsa kamala, bayar secara ini, bayar Soda ni pasteur tujuan, niftina tuga nang misa kampanan sekarang. Misa kata bisvitsin resan tu pembau resan. Nenai tamzanya, ada bela tangan rumpulan dan nyai tangan teris. Na busni kercis. Atau besok bolai beris. Fantina na busni tamzan. Fan jam jam sorangan tu bener kan? Cis na imuel zay nandray. Amen na. At yung talino sa iso karagurul marininoyo. Diba, sinyal na siya na siguro ito nora miswa dito mo din tinigo. Di Tanzania, tenga, ito dito ang manistong chawang bhe manuan na fan di nga fil $50 sa bhe. So kan dolar tung chawang beret. Exactly sabi. 2005 is a muchkati.
fa agny $50 aza mamakagny any moa ensagna zany le olona zany hoe tegna manao lady tany agnatin'ny 2 jours zany anao mba bandy zanakanao ihany a Madagasikara ty raha anareo nga manaitanay tam'izany dia moe fo oi heridady fa matory akeo sorana ny tompo fa tsy hitanao fa dia tena marina dia marina zavatra teneny teo hoe arakaraky ny amin'ny mafy ny zavatra lalovanao ny fisanratana metrana tsy mbola nisy olona nandalo zavatra mafy tamin'i Jesosy ka tsy mivoaka mamiratsy alleloia ianao raha mahainao le témoignage mba tantareko anao eto regny mbola nampino paster Moïse androany angambany tsy nifampisignaly aby zay hoe inona torina na inona resana fa ny tompony nampiresaka anazy teo ary mbola misy zavatra ngeza be mbola hozareny anao amin'ny alahady zay mba natonga nampananafatra hoe mba miezava mba manaova sacrifice na fotoana sady efa tsy mihinan-kanina ihany mba homainao amin'ny alahady mba mavita 2 kilte farafaratsy satria misy 4 kilte ny alahadtsika dia mba miezava mba maka sakafo eto iaraka eto zay mirahalahy ifandimby izara afatra amin'ny alahady dia ny après midi moa zany ho feno dia feno ny fotoana asivorakoraka zay manatsiary tahiny rehefa mirava aveo mba manimana zavatra ianao amin'le teny faminanina zay niresan'ny paster teo fa tena izy teneniko anao zany manan-javatra eo na metrana Andriamanitra fahasoavana mbola tsy nisy zavatra teneny vavany ka tsy tanteraka amen rehefa mialohan'ny alanao eto androany aza manaiky mihitsy raha tsy mba nagnisy zavatra teo amin'ny fiainana io lelan'Andriamanitra io sy ny omana moanao androany mbola miaraka amintsika eto izy amin'ny alahady mbola azonao atao tsara mihitsy amen na zay ny fotoana teto androany